tsy misy dikany ny latsana ofidiana raha toa ka tsy fantatry ny vahoaka hifidy ary tsy mahafantatra ny etaetan'ny vahoaka ho ny kandida atsondrena Anarivelo. Kandidaam-bahoaka efa niasa mivantana ho azy ireo no ilaina amin'izao zava-misy ara-toe-karena sy sosialy eto amin'ny firenena izao. Nidina teny ambany tanàna ny tena ny arivo io, efa hatramin'izay no efa nisy ny fakana ny etaetam-bahoaka tetỳ fotony, saingy androany no ny fantaona tamin'ny vahoaka ity kandida ity noho ny fanarahan-dalàna. Tsy ny ady hevitra amin'ny fahitalavitra sy ny fijanonana amin'ny birao no amaranany ny krizy. Antananarivo feno elakelan-trano ary iny faritra nidinana teo iny dia isan'ireo faritra sahirana hatramin'izay ary nisy asa nataon'ny nay tamin'izay tompon'andraikitra teo amin'ny fanjakana ary fifaliana ao anay mba mandalo indray miaraka amin'ny vahoaka mijery ny fahavitany fa indrindra miantso ny vahoaka amin'ny tonga hifidy ary ny fanaovana fampelezan-kevitra tsy eny ambony latabatra ihany fa aleo mifankahita-tava ohatr'izao fa so tsy fantatry ilay olona izy ilay izy. Teny Manjaka miadana miandry azy teo anoloan'ny rova ireo mpanohana. Nitafafoy taminy izy ireo ary nanohy ny diany teny amin'ny fokontany Mandriloa ny delegasiona. Nisafidy ny andeha tongotra namakivaky ny lalakely ampahany tamin'ny asa vitany tamin'ny nahateo amin'ny fitondrana azy ny kandida. Mirefy 12 sy 500 metatra io tohatra midina makany manakambahiny io. Teny Besarety kosa naka ny hevitry ny mponina ihany koa ny kandida ajo. Amin'izao tsy azo ekenany tiony tsy ny zone franche ihany fa tokony ampiana daholo ny olona rehetrarehetra mba mamorona asa mba mamorona orinasa fa ny tolona natao taloha olona vitsy ihany ny afaka manao orinasa dia ny kely koa tsy afaka fa zany orinasa zany na fivarotana na hotely efa orinasa daholo zany zay ny ezahana mba ahafahany rehetrarehetra mba afaka manangan-javatra. Satria tsika malagasy hitanao fa tsy dia ambony diplôma daholo ankapiasa amin'ny tsika mamira fa ny tanora dia mba izôn'ny foana zany mba hoe tena mitanjona nge dia izao hoe vary sarotra mampidina azy sarotra ny hoe ampidinina ambany be ny vary fa ny ezaka tokony atao hoe rehefa manana asa ny olona dia mihinam-bary ny olona fa rehefa tsy miasa ny olona dia tsisy hohaniny. Ary indri tokony nataoko tao anaty listako mihitsy ngananao député. Tsy nanadino ny faritra nahakely azy ihany koa izy fa nitsidika ny tetsy amin'ny fokontany Tsaramasay. Hita teto fa ny fanakaiky ary tena akaiky ny vahoaka ajo, tsy nisy ny elanelana. Ny fampitakosina tamin'ny rehetra izy tahaka izay nahazatra azy fo ny be ny tanàna ambanivohitra. Nandritra ireo fidinina ifotony rehetra ireo, tsy nanadinona nentana ny olona hifidy ny tenany ary nilaza fa hitondra fiovana marina eo amin'ny firenena ary nilaza fa hitondra fiovana marina eto amin'ny firenena fa tsy fiovaovankevitra sy fanao toy ny nisy hatramin'izay.